hijoro amin'ny tanànay Andaboy na tianareo na sy tianareo tsy maintsy mifatinareo. Izay raha ambaranjoany iza haizana jiaky arivolahy maskoro arivolahy dia tsy manaingany bazy hiora aminay Andaboy atoy. La voraiky tompoko Samboro eto potiko Toliara manontolo amizana jiaky samakarazako aminareo mpitondra fanjakana la volo raiky olo roa Sambory navatako zao président zana jiaky potiko eo hitatsika hoe la guerre Toliara. Hoisy raha mandrika ao Toliara raha mbola misisika anatanteraka ity tetikasa base Toliara ity fitondrany Andry Rajoelina ity raha ny toejava-misy ankehitriny no jerena. Mienjana roa ny tady araka ny hitantsika amin'ity horonantsary ity. Ny fotoanam-panjakana zay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina dia misisika ny anatanteraka ity tetikasa base Toliara ity ary tsy miraharaha ny feon'ny vahoaka zay voakasika n'ity tetikasa base Toliara ity. Ny vahoaka tsy andaniny dia tsy manaiky ary tsy anaiky ny ametrahana ity tetikasa ity. Araka izany raha mbola misisika hiditra amin'ny faritra misy azy ireo ny fotoanam-panjakana amin'ity tetikasa ity na ny orinasa izay tetika hitrandraka ny fasimainty dia tsy hamelan'ny retim-ponina ireto ary tsy ho hisy tafavoaka velona izany raha anomboka io tetikasa io ny fotoanam-panjakana ho izy ireo. Akory ny ateran'ny reto fokon'olona reto fa mbola nisisika ihany ny anatanterahana ny tetikasa base Toliara ny orinasa. Araka ny vaovao sy horonantsary izay nampitain'ny radio télévision Cité dia nisy fiara tsy mataho-dalana miisa 5 avy eo amin'ny orinasa base Toliara no saika hiditra antsokosoko ny faritry Andaboy ny maraina io 7 febroary 2024. Oaratsika rehefa avy eo ny mety totoin'izay. Fa kosa ndao tsy piatsika mazava tsara ny tetika maloto izay fanaon'ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Rehefa misy ny zavatra tian'izy ireo atao dia teboka roa no tsy maintsy ampiarina izy ireo. Ny voalohany ny fizarana madinidinika ary ny faharoa dia ny fampiasana herim-pamoretana dia ny zandary. Dia tena nampiarina izy ireo tokoa izy zany metody mahazatra n'ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Iny tokoa fa ny zaravary tamin'ny fokotany vitsivitsy izy ireo dia taorin'izay izy ireo zay vao niditra antsokosoko ny faritra anaovan'izy ireo ny tetikasa. Fa ny vahoaka ny Andaboy dia manana atido misaina ary tsy azo ambakaina amin'ny vary izay mety ho lany 1 semaine na 2 herinandro. Nilaza izy ireo fa tsy anaiky fitapitana ary ity fitondrana ity fa zatra mamitapitaka fa ny azy ireo dia miaro ny tanin'izy ireo tsy ho potehana. Isany makana bilana no mitapitaka na hanani kitoy. Sa tsy mafitaky sy mafitaky vary sa sanajiaky. Tsy manaiky viaky edy masinolo. Ny zaravary rozy io. Ny zaravary varoa sa vahoaka io tanjenao. Tsy manaiky sa sanajiaky. Zazi mametano zaza. Ndao iverinantsika ny resaka mahakasika ny 447 izay niditra antsokosoko ary tratehaky ny fokon'olona izy zany. Raha manaraka ankaiky ny resaka nataon'ny reto fokon'olona ireto isika dia fa efa nisy fanapahan-kevitra noho ny raisin'izy ireo tamin'ny fivoriana izay nataon'izy ireo tamin'ny sabotsy lasa teo. Dia anisan'izany raha misy mbola miditra antsokosoko na misisika hanomboka n'ity asa ity amin'ny faritra Andaboy amin'ny faritra izay misy azy ireo dia tsy ho tafavoaka velona ary efa saika ratsy tamin'ny reto nitondra 447 reto ny raharaha so ihany fa nisy ny fifampiresahana ka navelan'izy ireo andeha ny 447 izay avy tao amin'ny base Toliara
ary hitantsika tazana ihany koa fa misy zandary sy ireo erim-pamoretana zay ampiasainy ity fitondrana ny radioela ity saika ampiororo ireto vahoaka ireto fa tsy natahoran'izy ireo zany. Rahay teo tamin'ny sabotsy efa nivory amin'ny base tiliara sy ny directeur an'izao vazaha iny dia efa nifanampa-kevitsy ary namepetsa an'izeo hoe tanjemo nareo base tiliara tsy hiakoako eny an-daboy fa zahay dia hanao ny asanay tsy hamela anareo iboaky velo amin'ny fotoa tamin'ny sabotsy. Gaga zahay androany tonga dia mahita an'ireo base tiliara sy ny forsa lomay manan-daboy atoy dia nivory ny vahoakinay dia afaka nanao barazy zahay amin'ny le toera fanaovanay barazy. Nanontany zahay ho ino ny tena niantodianareo, zahay ho ireo hitsangatsanga ary hanenty bizy namboarinay Anosmantsy. Nanontany zahay atoy ve lala misy fanentea Anosmantsy zao, zahay ho very lala eka. Ary nareo androany tsy mahazo miboaky very satria nareo mamitaky. Ary zahay tsy mila ny base tiliara hijoro amin'ny tanànay an-daboy. Na tianareo na sy tianareo tsy maintsy mifaty nareo. Izay ny raha ambarandroany, izahay zanajiaky arivolahy, masikoro arivolahy dia tsy manenga ny bazy hiora aminay an-daboy atoy. Ary ny an-daboy famelomanay fo, zahay tompoko tsy milasa ny base tiliara, ary tsy milasa ny fanjakana anay miriakinay mahavelo anay. Mbola namafy any ireto mponina ireto fa aoka zay ny fampiororona. Raha sanatrika misambotra ny ray amin'izy ireo ny mpitandro filaminana na ny mpitondra fanjakana dia ho isy raha mandrika eto Toliara araka nambaran'izy ireo, indrindra fa ny faritry ny an-daboy izay misy azy ireo. Ka mba tsy hatongavana amin'izay ho ireo mponina dia tokony apetraka foana ny fifampiresahana. Zato reto naniky reto fa nisy horohoro hoe ho sambory. La voraiky tompoko sambory eto, potiko Toliara manontolo. Zanajiaky samy karazako aminareo mpitondra fanjakana la volo raiky olo roa sambory na vatako zao président Zanajiaky potika eo hitatsika hoe la guerre Toliara. Izay ny raha apetsako eto lahy mangataka anareo mpahendrena mpanjakana fa tsika mila filaminana ho inareo. Ka le filaminana tokony ho adrana. Zanajiaky tsy mpanao politiky fa mitaky ny zone, hiaro ny tanindrazany, hiaro ny zone, hiaro ny tanànaky mandimby. Vola fitady ay tsy fanary. Makasika atoy raha zao mila mandeha atoy midinay fotona atoy nareo pikaramanady iabiaby maneraky ny Toliara io fa mampanjoso fa tsy misy asa eto Toliara. Zahay vahoakany malinika ato Toliara zany tsisy asa, zahay tsy mitady ny asa ny base tiliara ao ka zava zay. Ary nareo pikaramanady io midira atoy nareo mbantanany reo fa ka mivavavava amin'ny tele any tsy any fa moahy hevitsy zao fa atoy midina atoy lalailahy saotra tompoko. Ny felomanaka riaky zanakaja io niaka miriaky io ena vao mihina hany lasa miriaky io eny tsy mihina hany araka ny fanaratsika teto tamin'ny chaîne roa telo dia efa niresaka an'ity raharaha ity i Andriamatosi Tendrandraina Soloniako solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara voalohany izay anisany manohitra n'ity fanokafana indray an'ity tetikasa base Toliara ity. Ndao averintsika jerena izany fanehoan-kevitra zany miaraka amin'ireo fanehoan-kevitra vitsivitsy izay miaraka aminy. Andriamatoflo tsy hoe akory hoe enao présidenty Madagasikara aty ka zay tianao atao miala tsiny fa manohitra an'io fanapahan-kevitsy ny conseil des ministres zay natao tamin'ny Mali io. Ny fitondram-panjakana vao niteny tamin'ny janvier hoe handeha amboly ala any arivo na manala tsy hita akory
zao ianao ndeha kapahala andreo amatao ingay rajoeny hifampitana atsika amin'ny international any fa tsisy ala ao Toliara ny Toliara fa tsy misy rano io ihany ny poumon Toliara le izy tsy tia tetika aza base Toliara ty mihitsy mendy hitondra tombotsoa ho an'ny mpiray-tanindrazana zany ka toerinay hatramy farany ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana zany sorena no sady tezitra tamin'ny fitondram-panjakana isy-tendrandrena Solonaiko taoriny fanapahan-kevitra izay noraisina tao amin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo ny ampandehanana ny tetikasa base Toliara izay niteraka savorivory sy korontana teto amin'ny firenena fa indrindra fa iny tapany atsimon'ny nosy iny tsy isy-tendrandrena Solonaiko ihany no tsy mankasitraka ity tetikasa ity fa vahoaka maro ho antsika izay mpanaraka fiainam-pirenena dia efa nanohitra ity tetikasa ity ihany koa nisy olombam-bahoaka Irmar Tinoka Roberto. Ity oronantsary hitantsika amin'ity sary ity dia tamin'ny taona 724 nanohitra ity tetikasa ity izy tamin'ny fitondran'ny Rajon Armampianina ary ny oariny toy ny fanjakany Hitler ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajon Armampianina tamin'izany satria fantany tsara ny voka-dratsy ateraky nyity ara-tontolo iainana indrindrandrindra fa amin'ny fahasalamam-bahoaka. Mampalahelo fa adino ny tanteraka izany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy ireo. Ndao averitsika ampatsahivina izy zany oronantsary tamin'ny 724 zany ijerena ny afanampony solombam-bahoaka volomboasary. Manomboka aty amin'ny Toliara Sainte iny hatrany Amorombe any Toliara Doiny hatrany Amorombe any dia misy alana Mike ao. Tsy gidro avao ny anatin'ny alana Mike io. Misy ny atao hoe peuple Mike. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoky lahy sy tompoky vavy. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ara ny zavatra nataon'ny Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka an'le vahoaka malagasy. Extermination zay ny mo mahalaza azy kokoa. Tsy misy olona tsy tiany zany fampandrosoana zany tompoky lahy sy tompoky vavy. Fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana, fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona, ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovitantsika amin'ny hafa. Fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty? Exploitation minière no atao anatin'ny reny ao. Fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao. Mandeha ny radioactivité anatiny ao. Aiza le vahoaka malagasy ry tompoko? Ampy zay. Tsy ahivinantsika ihany koa efa nanohitra nyity tetikasa ty ihany koa ny mpanakanto avy any Atsimon'ny Nosy teo Rakotovao ary mbola manohitra an'izany izy katramizao. Tsara mpatsiahivina eto ihany koa ny fanoheran'ny filoha teo aloha tompoko lahy Didier Ratsiraka an'ity tetikasa base Toliara ity. Zao naheno namana anankiray ako momba nyty fasimainty any Toliara. Misy loza amin'ny tatao tsy maintsy atao zay soroana an'le loza. Karaha mbola lasa ihany moa le izy dia inona ry no zavatra azo atao mba ampiena an'le loza. Efa niteneny koa le io enina amby folo taona zahay tompony aminao étude de impact environnemental satria projet ndratsiraka ny QMM Rio Tinto Tolagnaro io projet ndratsiraka ao anatin'ny boky io. Salamizany koa ny feran'ny soalala projet koa salamizany koa ny serika fa tsy salamin'io nitondrako azy. Enina amby folo taona zay nanao étude d'impact environnemental. Ny problème mipetraka dia zao alain'ny olona le fasika alainy zareo dia raisiny le ilmenita miverina concentré fa tsy miparitaka ohatrany taloha ny monazite zay radioactif. Misy radioactivité ao, mety misy uranium 238 ao. Zany zavatra zany hitondra leucémie, hitondra cancer ho an'ny fort-dauphin ary mety hitondra an'izany any Toliara raha tsy mitandrina. Ndao hiverina amin'ity taona 2024 ity isika. Nolanina tamin'ny 7 novambra 2024 lasa teo nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny fanokafana indray ny fitrandrahana ireo fasika mineraly ataony base Toliara. Ny tena mahasorena sy nahatezitra ny fitendrandrena Solonaiko sy ireo mponina avy any Atsimo dia zao. Ny filohan'ny Repoblika mihitsy no nitarika ny fampirarahana
araka ny voalazan'ny filan-kevitry ny ministra satria ny amin'ny fitondram-panjakana manokana dia tombontsoan'ny firenena no lara-pahamena azahoana tombony bebe koa ity tetikasa ity na amin'ny lafiny etra zany ara-toekarena na ara-tsosialy indrindra fa ny faritra atsimo andrefana ho fanamafisana ny filan-kevitry ny ministra ny resaka tampanao gazety ny ministry ny arenan-kibon-tany Andriamatoa Rakotomalala Erindrainy Olivier tamin'ny tarefeny tsikitsiky no ny resan'ny tampanao gazety nanambarany fa ampiditra 5 milliards de dollars isan-taona amin'ny kitapom-bolam-panjakana io tetikasa base toliara io milamina daholo ny hetra ny tombontsoa ara-sosialy sy ny sisa efa nojerena avokoa ny lafiny ara-tontolo iainana satria efa voizina daholo ny resaka akony ara-tontolo iainana akony ara-pahasalamana sy ny sisa dia efa vonina amin'izany ny ministera sy ireo mpiara-miasa pikaroka raha sanatria misy radiation dia efa misy fepetra raisina ifezina an'izany ho ity ministra ny arenan-kibon-tany ity toy izany ihany koa ny fifehezana ny akony ratsy amin'ny ara-tontolo iainana io ny vola rehetra hiditra amin'ny fanjakana malagasy ao anatin'io ao anatin'le tetikasa mandritran'le mbola tsisy ohatr' izany teto amin'ny firenena ao anatin'io dia misy zany izay hoe fampiasam-bola ara-tsosialy le fampiasam-bola tetikasa goavana ao anatin'izay koa ny fandraisan'ny fanjakana ny resaka hoe tamberim-bidy ny resaka redevance izay aloha hatramin'ny impôt isan-karazany misy manko hatramin'itry reny manko tetikasa vahiny vitanareo rehefa mahazo tombony reny dia misy an'le hoe retenu à la source amina dividende ao anatin'izany rehetra ny etrarehetra ankapobeny hatramin'ny impôt sur les revenus en société ny redevance ny contribution sociale au niveau communautaire lera 4 millions de dollars isan-taona misy koa moa zany fijerena manokana resaka hoe radiation misy convention manokana mikasika ny gestion ny radiation izay rahana miaraka amin'ny NSTN na Institut national des sciences et techniques nucléaires izay solitenan'ny AIEA na le agence internationale pour l'énergie atomique izay mijery any momba ny resaka radiation raha sanatria hoe misy zany ary fisian'izany dia fezina ao anatin'izay fepetra amin'ny gestion des rayonnements zay misy ny fepetra ara-tontolo iainana rehetrarehetra manomboka zao zany tsika dia hiasa amin'izay amin'ny fametrahana pitsopitsony mbola misy ny resaka ara-tokotany sy ny sisa misy ny resaka négociation madinidinika amin'ny resaka ny aoiky fotony tezitra isitendranena solony aiko mitsangana izy mijoro amin'ny masony mba-mbahoaka azy any toliara voalohany hitondra feon'ny vahoaka zavadoza tena zavadoza any amin'ny faritra atsimo io fanatanteranana io tetikasa io eo ny fandripahana ala ahitana hazo tsy hitanaisanaiza manerana an'izao tontolo zao toy ny farafatsy baobaby oringana sy ho maty daholo ireo biby maro isan-karazany miaina ao anatin'ny ireo ala ireo nampatsiahy ny filohan'ny rajoely izy fa anisana nanao sonia hiaro ny tontolo iainana ity fitondram-panjakana ity indrindra fa ity firenentsika ity arak'izany ifankahita any amin'ny organisation internationale miaro ny tontolo iainana isitendranena soloniako sy filohan'ny rajoely amin'ity toedra raha ity ny fitondram-panjakana vao niteny tamin'ny janvier hoe handeha amboly ala any arivo manalina tsy hitakory zao ianao andeha kapahala Andriamatoa Ingay Rajoely hifampitana atsika amin'ny international any fa tsisy ala ao Toliara ny Toliara fa tsy misy rano io ihany ny poumon Toliara dia io ihany koa natao zany zavatra zany re tompoka raha mahafantatsy nareo mangily raha mahafantatsy nareo hifaty ao hifaty anie zany zavatra zany so dia tsy fantatsika vahoaka malagasy nareo rehefa te handehana Madagasikara dia ao hifaty dia any mangily fa zany zavatra zany dia ao hifaty zany zavatra zany fanampizay no azavainy sy tendranena solony aiko tamin'ny fomba tsotra ny fomba fanatanterana ity tetikasa ity tany eo amin'ny 3000 hectares eo no simbaina ho adina hatrany amin'ny 60 mètres midadasika tena midadasika anie zany 3000 hectares zany ho izy tendranena solony aiko ka fomba ahoana no anginana amin'ity famotehana ny Toliara ity tsy vitany hoe efa nalain'ny filohan'ny Rajoely lankery ny vola 12 millions de dollars zay iadena amin'ny keretana atsimo dia zao ndray hitady potehana ny ala potehina ny tontolo iainana ary ho aringana ny ponina any amin'ny faritra atsimo raha na misy tendranena solaiky manokana dia mazava tsy mankasitraka ity filan-kevitry ny ministra ity isy tendrandrena solony aiko ary manohitra hatramin'ny farany fa amboatra lavaka zareo 60 mètres 60 mètres zany mitovitovy amin'io
carton io 60 mètres io hisy zany lavaka 60 mètres 3000 hectares 3000 hectares zany 60 mètres ho lavaka tsy lasa hely Toliara Andriamatofilo hamboarinao hely Toliara ka ho hadinao 3000 hectares de profondeur de 60 mètres mba mety izy anao mitoerako tsy hoe anao manam-pahefana de handidy fotsiny ka tsy teny zay vaokany Toliara ho alinao zany Toliara ataonao hely Toliara miala tsiny fa manohitra an'io fanapahan-kevitry ny conseil des ministres zay natao tamin'ny maly io ianao ny tena hoe tametsaka tantara ho an'ity fireneny ity zay zao tantara tena apetraka ho anay Toliara tsy vitsany 12 millions de dollars zay nalainao tao Toliara ho zaraina avoakany Toliara noho ny resaka kere tamin'ny 1er avril nanoratra tany ministère-ny nanoratra tany banque mondiale ministère-ny finance hoe halaina io volan'ny Toliara io tsy vitan'iny fa zao ndray ianao hataonao hely Toliara sady ho lalinao 3000 mètres carrés sady indrindra any amin'ny profondeur de 60 mètres any sady sinao camion hitatitra an'io ho potika daholo zany ny fanjonona satria plage anankiray plagenay manahaka ny Dubai io raha ihany plagenay raha ihany io dabo io halainao koa plagenay io ny any hafa namboaranao Miami ny any hafa namboaranao Miami ny plagenay koa halainao Andriamatofilo tsy hoe akory hoe ianao présidenty Madagasikara aty ka zay tianao atao tsy maro resaka isolombambahoaka sy tendranena solony aiko rehefa tsy mahay mitondra tsy mahay mampidibola amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia tokony ametra-pialana fa tsy ny vahoaka Toliara no atao sorona ho vonoina aringana rehefa tsy mahay mitondra e amin'ny tany républicaine rehefa tsy mahay mitondra ny filoha sy ny miaraka aminy rehefa tsisy vahaolana ho entinao ty fireneny ty mametra-pialana fotsiny rehefa tsisy vahaolana ho entinao rehefa tsy mahita vola e de ho vonoina zao zahay ao Toliara inona koa fitanana famahatsa inona fidiram-bola ao graphique nataonareo any atsimo miteny tsy miteny anay aho ary mbola iatsoko ministre ny mine io satria firy ny vola hiditra amin'io taonina be deabe hoentinareo amin'io tsy miteny fa ty anankiray ty no hitenenako ko satria le toerana misy azy tsy mety io no poumonay halainao zao poumonay de tsy afaka hiaina zay Andriamatofilo andao tsika hijery amin'ny Google aiza misy ala ao Toliara io ihany misy ala ary ala tsy misy maneran'izao tontolo zao société avy any an'Amerika le izy la parka ao iza naratana ao New York io tonga de alaina nahazo ray fotsy tsy azo alaina ao nefa hazo misy azo ilaina maneran'izao tontolo zao fa hazo ao amin'io toerana misy anay io tsy misy maneran'izao tontolo zao ary ny fanapahan-kevitry conseil des ministres nampiantona an'io de mazava tsara hoe misy fampiresahana tsy misy fampiresahana tanokatra fotsiny ianao ka izay sy izay tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaotsika androany mialatsina somary nafanakety satria tena miankina amin'ny ainay ao Toliara izany natao hoe io alana io handeha ho kapaina sady hanamboarana hely ao Toliara ao tsy mety zany zavatra zay tompoko lasy tompoko vavy nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa i Eliara Bevahiny filohan'ny antoko otrikafo tsy mankasitraka ihany koa ny filan-kevitry ny ministra zay natao tamin'ny 17 novambra 2024 lasa teo izy tsy nisy akory ho izy nifakan-kevitra tamin'ny olona tany antoerana izay voakasika amin'ity toetra raha ity fa tonga de filohan'ny Rajoela no nitarika ny fampiraharaha mivantana tamin'ny orinasa base Toliara tsy fantatra akory ny fanarahana sy ny tombotsoa azo satria tsy misy ny mangarahara arak'izany azo sokajina fa tombotsoan'olombitsy no mampisisika ny fitondram-panjakana iroso amin'ity tetikasa ity mazava ho azy fa tsy misy tombotsoan'ny mpiray-tanindrazana amin'ity tetikasa base Toliara ity arak'izany toeriny antoko otrikafo hatramin'ny farany ity famotehana ny mpiray-tanindrazana ity ary manohitra tanteraka ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 17 novambra 2024 lasa teo nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tsy misy fakana ny hevitry ny avy fotony izay ilay voakasika mivantana moa zany fa nraisina le fanapa-kevitra satria milaza moa zany ry zareo fa hoe Andriamatoa Rajoelina no nitarika
ny fampirarahana tamin'ny orinasa basy toliara ary azahoana tombony kokoa io izy raha mihoatra ny fitrandrahana efa misy ao Madagasikara sahala amin'ny hoe natao tamin'ny Ambatovia, natao tamin'ny QMM. Izay zavatra moa zany tsy mazava tsy fantatra hoe ino ny ilay fanarahana io inona ny tombony ho an'ny firenena fa za zany tsy adihevitra amin'izay zay mbola resaka hafa zany fa ny fantatra fotsiny dia ny hoe famonoana ny Piraitandrazana io raha tsorona bokoly izy ary tena hoe fanaovana tsinitsinina nylay vahoaka tena tompon'ny arena tompon'ilay toerana mihitsy le izy tsy tia tetika asa basy toliara ty mihitsy ny hitondra tombotsoa ho an'ny Piraitandrazana zany ka toerinay hatramin'ny farany ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana zany roso amin'io fitrandrahana io satria ny anay dia mazava tsy manana modely tsara tsika amin'ny fitrandrahana arena eto amin'ity Madagasikara ity fa faty antoka. Eto am-pamaranana dia zao solombavam-bahoaka sy tendranena soloniaiko ihany sy filohan'otrikafo no hitantsika naneho hevitra manohitra mivantana an'ity tetikasa mamotika ny Piraitandrazana amin'ny tapany atsimon'ny nosy fa maro ireo vahoaka izay ambadika izy ireo manohitra tanteraka an'ity tetikasa famotehana azy ireo ity. Eo anatrehan'izay nefa miroso ny fitondram-panjakana mampiasa fahefana rehetra izay ampelantan'izy ireo anatanterahana ity tetikasa basy toliara ity satria vola ho an'ny fitondram-panjakana ity tetikasa basy toliara ity. Araka izany mienjana roa ny tady eto amin'ny firenena ary ahina isin'ny korontana any amin'ny tapany varatry ny nosy. Oharantsika miandalana io mety nitoy ity raha ity ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy jema ny videontsika amin'ny manaraka indray.